antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako dia mbola voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona amintsika rehetra mpanaraka ny vidéo amin'izao fotoana izao. Izaho moa izany nijoroako vavolombelona dia mikasika ny fanafana izay nataon'i Jesosy tamiko nandritra ny fifadikana 3 jours izay nataoko. Izaho izany dia narary, dia rehefa narary dia rehefa tonga tato amin'ny tobo ho avy Jesosy ny mamako izany no nitondra anahy tato satria nisy fotoana ny mamako tsy teto fa tany ivelany, dia tany izany no nifandraisany tamin'ireo ray aman-dreny ara-panahy, dia rehefa tonga taty ny mamako dia izy no nitondra anahy taty amin'ny tobo ho avy Jesosy, dia nanao ny fifadikana 3 jours izaho. Dia tao anatin'ny fifadikana 3 jours nanafahan'ny tompo anahy tamin'izaho narary, dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa sitrana soamantsara tsy marary intsony nefa ny taloha tamin'izaho mbola tsy tonga teto amin'ny tobo ho avy Jesosy dia narary foana nandritra ny aman-taonany maromaro teo amin'ny 3 taona mahery teo narary dia voninahitra ho an'i Jesosy fa rehefa tonga tato amin'ny tobo ho avy Jesosy dia voninahitra ho anazy fa sitrana soamantsara tsy marary intsony noho ny fifadikana 3 jours izay vitako dia tao anatin'izany konko moa dia nahita fahitana teo amin'ny andro faharoa izay nanaovako fifadikana, dia nahita fahitana, nahita anjely be dia be rehefa nangataka ny fanahy masina dia nitobina nodidina anahy anjely be dia be tena be dia be ary faly dia tena faly izy ireo dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany amin'ny fanafahana izay nomeny anahy. Dia eto manentana antsika tsiraray avy izay manaraka an'izao vidéo izao, raha misy tsy fahasalamana na misy olana mivavay ianao fa Jesosy tsy manary anao izany, voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Masina ny Tompo, masina ny Tompo, masina ny Tompo, andriamanitro.